Efa tany anatin'ny fiaramanidina Airlink sasaika iazo am Johannesburg vao tratra ilay teratany malagasy iray nitondra volamena. Volamena milanja 3,600 grama. Omaly no tratra teny amin'ny seranam-piaramanidina Ivato ilay olona nikasanondrana tsokosoko azy reto ho an'i Johannesburg, Afrika Atsimo, raha ny fanazavan'ireo tompon'andraikitry ny fitandronan'ny filaminana eny amin'ny seranam-piaramanidina eny Ivato. Ny volamena io moa zany dia loharanom-baovao nomeny olona avy aty ivelany. Ka rehefa naheno zany ny zahay amin'ny fitantanana ny seranam-piaramanidina amin'ny gendarmerie zany dia nanome baiko tamin'ny fisavana na ny foy an'le voyageur na passager. Dia tamin'izay fotoana izay zany no natratrarana an'izay volamena izay. Ary teratany malagasy io olona io. Ny zavatra misy moa zany dia efa eo am-panaovana ny famotorana zahay. Efa mandeha ny fanadihadiana momba ity raharaha ity raha ny fanazavana. Manoloana izao raharaha izao, mampametra-panontaniana ny fomba fiasa amin'ny fiambenana sy fisavana eny amin'ny seranam-piaramanidina. Misy ve ny firaisana tsikombakomba teo amin'ireo tompon'andraikitra hafa amin'ny fisavana taty aloha no any anaty fiaramanidina vao hita ny zavatra tahaka izao, sa misy ny firaisana tsikombakomba hafa ka nisy nanatitra mivantana tany anatin'ny fiaramanidina tsy nandalo fisavana ny volamena. Tsy vao izao no nahitana trangana fikasana hanondrana volamena tsokosoko tratra tany anaty fiaramanidina. Tsy mahay mandray lesona nefa ny tompon'andraikitra isan-tsokajiny ka miverina matetika ihany, andrasana ny valin'ny fanadihadiana momba izany hatreto.